metra tagnana dia izy ny soratra masina ary Jesosy izy dia feno ny fanahy ny fahendrena satria efa nametrahany Mosesy tagnana izy. Anao zany amin'ny resaka fametrahany tagnana zany hoe amin'io tagnan'olo tsiraikiraiky io zany misy zava-miafina agnatin'izy io. Ka izy ka olo tsy manjary zany nametra tagnana amin'olo araiky ifindrandra tsy manjary olo igny. Izy ka olo hafahafa nametra tagnana amin'olo araiky dia ifindrandra hafahafa io olo igny. Dia ndana nefa jereo fa misy karazan'olo tsy mandrambindramby raha aminao izy tonga dia safosafony lohanao amin'ny tagnany. Izy amin'igny lera igny mitransfere zavatra fa anao tsy mahafantatra. Dia ny ankamaroana vehivavy lalaovilovina lehilahy ny tagnany. Dia mehemeheka igny dia tsy hainao magnino mipagnipagnika keo. Tsy hainao fa tamin'igny fotoana igny nisy zavatra nitransfereny nandeha taminao tagny na possible nisy zavatra nalainy avy taminao tao. Satria za teo ny tagnana dia lalagna ahafahana miditra, varavarana ahafahana miditra. Zay ny tagnana. Dia eto avy regny dinigna kely rehefa tonga any an-tragno anao fa Joba izy niteny io hoe magnisy tombo-kase ny tagnan'olona rehetra izy izy mba samby halala izany ny olona rehetra zay nataony, zay namboariny zany. Atsika zay niforonon'Andriamanitra tokony hafantatra fa misy tombo-kase amin'ny tagnanantsika. Atsika ve zany ya. Dia zany mahatonga an'iregny jereo anao matetika amin'ny Facebook, amin'ny télé dia izy mahay mijery felatanana, magnanjany hono felatanana dia maro ny olo jerevan'olo ny felatagnana. Dia za vintagna zany hono izy mandeha rabe hono izy dia tonga dia mazoto be mihitsy raha vao regny no ataon'olo dokam-barotra. Ka eo amin'ny tagnana ny fanomezam-pahasoavan'ny olo tsiraikiraiky no mipetraka. Eo zany nafantarana an'io. Raha olona manana solomaso ara-panahy zany mijery anao dia tagnananao jerevany. Eo ny afantarana ny fanomezam-pahasoavana anao. Eo ihany koa no miafina ny destinénao, no avinao. Raha olo mahay raha zany, olo mahita ara-panahy, vao mijery anao ohatran'izao dia tagnana mba ataovy manikozy tagnanao jereko dia efa fantany hoe anao tokony hanambady vazaha. Tiany sasany ny kofa manambady vazaha. Anao masiny babana pastera. Anao tokony ohatran'izao. Eo zany izy no mahita anazy. Ary eo amin'ny tagnana koa no nafenin'Andriamanitra ny avenir anao. Avenir zay le hoe magnisy tombo-kase. Eo zany le avenir amin'ny tagnana io. Zay no mahatonga ny ataky ny devoly matetika amin'ny tagnantsika. Dia rehefa nefa misy olo tsy ahoana mivonto be i tagnana io dia tsy hoe raha avy nagnino satria misy navoaremarke fa anao dia vehivavy salamizao, anao dia olona tokony ohatran'izao dia vao nahita anao izy dia ny tagnanao no nasiny. Azontsika rehetrarehetra ve zany? Io possible tamin'ny alalana vola nameny anao dia nivonto tagnanao avy teo. Dia zany matetika rehefa mampalahelo misy olo mierigna anay reto. Karaha ataoko zany matetika misy verinjareo hoe za io zany dia ololo fahatanitany akegny fo mandehandeha akegny. Za io koa ne mba mahafantatra raha agnaty lohan'olo e. Ya. Vao anareo koa zao jereko magnan'iny dia efa fantako raha tena rekoragna. Daso ako raha atoritsika anjova atoroko. Ho avy raha to. Volaniko edy neninao niany. Zava izy ohatra amin'olo miketrika anahy fantako. Marina mafina zany e. Hatramin'ny raha nikoragny ino mierigna aminahy karan'ila izy. Misy masasiny antsoviko mifahatra. Ataovy lofa. Fô za ndraiky na magnanjaigny za be fitiavana fa za entitry. Za masaky miteny mafy, masiaka. Tainy Jesosy ianao. Karakaran'izay zany za. Ya. Zay zao mahatonga ny ataky ny devoly matetika amin'ny tagnantsika io. Dia maro ny olo mamaky felatagnana. Ary ny tagnana, azaveko anao tsara ny secret ny tagnananao mbora amin'izay izy tsy ampesampesainao fahatany amin'ny raha tsy manjary. Ny tagnana dia mirepresente puissance. Puissance, hery.
zay ny tagnana. Izy io koa dia mirepresente autorité, fahefana. Raha mbola engy zany ny tagnanao, salama tsara ny tagnanao, dia manana puissance ianao, manana fahefana ianao. Amen. Zay zany ny tagnana. Zay izy io. Zany hoe signe de pouvoir d'exécution. Raha ohatra zany ianao mbola manana tagnana, dia midika zany zao fa olo afaka manao zavatra ianao, afaka mavita zavatra. Ka fotoana zany no mananga tanana, zay mahatonga ny fananganan-tanana, signe de pouvoir d'exécution. Dia zay ilay izy. Ny tagnana zao teo mirepresente puissance, autorité, bénédiction. Zay koa zao ny tagnana io, fitahina. Zay ny tagnana. Ary ny tagnana ihany koa dia azo amaritana zavatra anankiray amina resaka asa. Asa. Io tagnanao io zany no fiasanao, amin'ny tagnana no iasan'ny olona. Zay mahatonga Baiboly mitondra hoe hita ny asan'ny tagnanao zaho izy. Agnaty Baiboly misy an'izany hita ny asan'ny tagnanao, hotahinao izy ny asan'ny tagnanao. Ny tagnana ihany koa rehefa magnano mariage ny olo dia io no miasa i tagnana. Tagnana gauche asivagna peratra, fanekena, tagnana, mariage. Vakio nge ny John 11:44 misy tantarany Lazarosy tamin'izy ilay natsangany Jesosy tamin'ny maty, dia voalaza ny soratra masina fa nisy fehimpaty ny tagnany Lazarosy. Nisy fehimpaty ny tagnany Lazarosy. Ka maro ny avana ny olona voafatotra amin'ny tagnana io amin'ny tontolo ara-panahy, na dia izy mivavaka mandeha l'eglizy isan'andro io zany voafatotra i tagnana. Zay ny raha andeha aminany tsisy raha manjary. Bloqué fô. Na hatramin'olo andeha agname vola mivily an-tany hafa. Ndraindray raha azony raha olo andeha agname vola ananjy. Satria tratran'olo tamina famosaviana izy amin'ny resaka tagnana. Fa androany hariva antsika hivavaka hagnano délivrance anao dia ho afaka zay fatorana rehetra teo amin'ny tagnanao. Izy rehetra mandreny zany vavaka zany, oka ho afaka ny fatorana eo amin'ny tagnanao. Alleluia. Dia izy koa nefa revagna ndraikindraiky tsy dia asany devoly loatra mahomby olo sasany, fa izy ny tsy mahay mipetraka. Misy zao karazan'olo dia mitady problème foagna raha ataony isan'andro. Indrindra letra nisy Facebook io. Ia. Ino ndraiky raha ataony miditra amina commentaire an'olo any. Ary izy amin'ny tsy piasan'ny Facebook. Izy tsy raha mahazo vola aby am'izy io. Misy olo boka le tegna mifegna am'izy io mahazo vola e. Zareo le mamomoka vaovaon'olona ino fiainan'olo sy ny mahazo vola zareo am'izy io. Fa anao iegny mirodrodogna agnatin'izy io, tsisy nambariary abazonao. Anao miady amin'olo amin'io fô. Ke volagno hely raha olo kelinao, izy koa raha tsisy idiran-tegna hoe mba mipetrahady tsara. Ya, beka azon-draha. Ya. Mba mipetrahady tsara. Misy sasany zany raha tsy tokony idirany. Ino zao iasanao aloha amin'ny publication-n'olona. Ohatra zany zao hoe nagnano publication irana dia miditra agnatin'izy igny ndraika anao. Anao be vavaka ray. Piasa mpanao gazety koa anao letra novia. Sa misy magname vola anao koa ka. Nahazo vola, tenenina kaiky anao raha nahazo vola hoe. Mitady problème. Magnino raha mba i-commentenao tsy vidéo tsika re commentenao. Mba raha ara-panahy atao akagny fa tsy mitady ady ila. Dia hitanao zany fa lasa micréer zavatra animbanao fogna anao. Tadio fa amin'ity fiainana ty ny zavatra mila ianarana isan'andro dia mampiegna problème, mampiegna fahavalo, fa tsy mampitombo ndraiky. Misy moa olo mampitombo problème amin'ny fiainany. Raha mbola azo atao fogna ahegny fahavalo. Avy loza re ifagninkagna agny fa zavela ifagninkagna aminao. Avy loza re iady agny fa zavela iady aminao. Anao aza manam-pahavalo. Raha misy ny fahavalo ahegny fa tsy ampitombono. Azotsika ve zany e? Satria le raha tsisy idirany namba varaka poka raika aminao tsy tafiditra. Anao igny miady amin'olo ila, mifamaly amin'olo ila.
tain'Andriamanitra ny anareo zay mba fagnitsinitsy koragnike zegny mba mangala ondraha ya izay moko matovy vokoragnike tsy alana raiky arominare re fogna atoroko olo tompony raha zegny atoroko ya voraizanareo hoe mahay marigny zay Jesosy anenao maro n'olo voafatotra amin'ny tagnany io amin'ny tontolo ara-panahy ka na dia miezaka izy fa tsy tafavoaka mihitsy ohatra zany izy mivaro tsy mety lafo raha midiny ohatra izy miasa mahita problème amin'ny toeram-piasagna foagna zay raha atao io atagnanao zao teo mariage lasa manana problème amin'ny resaka mariage amin'ny resaka vadiagna satria i tagnana io no nisy namely ka ny olona voafatotra ny tagnany tsisy zavatra mety zay ataony fa mitourner en rond foana tsisy raha mety lasa misy manque de promotion olo jiaby miakatra karama fa karamany tsy miakatra olo jiaby miakatra grade fa izy tsy miakatra grade olo jiaby mba mahita an'izany hoe mandeha andafy zany fizerne Sainte Marie andafy ananjy nandeha Gaskarade erany tamin'ny lopriny take teo edy izy farany lavitra otran'izay le zava-misy ka ny olo tratrany ty fatorana ty matetika magnonofo faroratra azonao ny atoroko anao le izy magnonofy amin'ny alina igny mahita étoile d'araignée zany fô raha azonofo na mialanjany izy zay tany ombany ohatrany misy faroratra zany foagna azonao misy olo netratrana raha karan'zany fa tsy au courant izy hoe inona anao miditra amina toerana anankiray ohatrany misy faroratra étoile tsy haiko moa agnaran'iregny amin'ny teny gasy zany dia fahaizany ananjy faroratra ino fanalim-pana tranokala hoe avance tranokala misy an'iregny tranokala regny ery kala zany mipetraka koa dia feno ohatrany hoe amin'ny loha io zany anao mandeha ohatran'izao dia ohatrany misy an'iregny nefa anao mijery tsisy ninina eo izy regny zany aza ignorenao aza ataonao tsinitsiny rosanao zany mandeha mitoerana anankiray dia ohatrany hoe misy ery kala tranokala maheno tsara velonareo dia alay vono raha volaniko zany fa mahakasika anao zany ary anafaka anao ny tompo matombo tenin'izany aminao androany ary misy fotoagna ohatra ny heninao mihitsy misy zavatra mandehandeha zany amin'ny tagnanao io dia indraindray moa tsika rehefa malailay tagnany dia azo vola sasany azo vola sasany misy izy igny dia mety azo vola tokoa fa ny ankabeazany ataontsika hoe ny 80 isan-jatony nisy namosavy nisy raha hafahafa dia jereva amizay fa atsika moko matetiky efa zatry jaly dia veritsika efa karany fo fiaina isika le 30 vao andalaovam-bola le 3 fa tsisy dia very zany efa ohatran'izany mihitsy ny fiaina or nefa tsy voatery ohatran'izany ny fiaina aiza ve dia le 3 anao fa tsisy nakoho madana zany mba mandinia kely ary zany mba ijoroko eto androany agnafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy maintsy misy résultat ianao mba ty fotoan'androany ty amin'ny anaran'i Jesosy amen matetiky misy raha karaha regninao karaha misy raha mandehandeha amin'ny tagnanao io fa verinao hoe zavatra mba nandehandeha ho azy fotsiny le izy ao marika toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina marika toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina andeha ve le youtube atsika am'izao paster marika toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo lehilahy nagnino maty tagnana ratsy arô ary nizaha taratra azy ny olona na ahasitrana io amin'ny sabata izy na tsia mba hiampangany azy dia hoy Jesosy tamin'ny lehilahy maty tagnana mitsangana etsy afovoany
Ary koa izy tamin'olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao sova sa ny manao ratsy, ny mamonjena va sa ny mahafaty. Fa tsy nety niteny ny olona. Ary noho ny jerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo noho ny amafiny fony, dia hoy izy tamin'ny ralehilahy, ainjiro ny tagnanao, dia nainjiny ka sitrana ny tagnany. Alleloia. Ary lasa nivoaka ny fariseo, ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodiana izy anotra ny Jesosy mba hahafaty azy. Nanomboka teo zany ny problème, satria tsy tiany devoly mahita olo araiky afaka. Ho anao zay namonjy fivoriam-bavaka tary tamin'ny alahady dia nanome révélation za makasika an'le vehivavy anankiray nisy fanahy mahavaly na nisy fanahy ny dragon. Rehefa ny délivrendry Petera, rehefa ny délivrendry Paul Silas le fanahy, dia nakitra tribunal ndraiky zareo avy eo, satria halany devoly ny olo magnafaka sy ny olo afaka. Azonareo izy zany ene mahatonga anareo raran'olo mandeha aketo e, misy olo magnely koragna agny, kone mangala moramorana rehefa volanare mitotro koa, mbo atsangano hoe tagnan'le volan'olo nitotro tato, ninjovy nitotro tamin'ny ziona tato, mba engavegna anao mba hitsanga volana nitotro pastera. Za reto magnazava tsara hoe ny fanatitra amin'ny ziona tsy antery, azonao atao tsy magnano anao, satria ny tanjonay tsy andeha alakirakitrnao. Izy koa andeha alakirakitrnao tanjonanay nandesinay tandragnompokon'olo fivoriam-bavaka to, dia labozia nampiasaigny tany. Azonareo izy tsy zany fa zay miasa lao magnamboatra tragno, miasa lao mitaditra anao amina bisy, miasa lao inona ny zavatra tokony atao, koa hitady agnano business tsy zany atao. Sa mba magnanovagna anao kajikajy regny bisy mitaditra atsika le retour isika lady, mba magnaova calcul hely dia mba kontikonty firy le alatsika anao koa, mba ataoko tonga am'le olo magnely tsaha hoe alain'ny pasteur volanareo, volan-jovona leky. Da igny tompony nareo. Dia ohatran'izay le izy tsy tiany devoly ny toerana misy fanafahana. Ary hitanao manomboka zao fisaky ny alady après midi ho isy olo afaka fogna any amin'ny ziona. Raha misy fianakavianao marary, ampiomano izy amin'ny alady après midi. Alléluia. Ary androany ariva ianao dia ho azo anjara fanafahana. Oza hoe azo anjara fanafahana, raiso ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Donc zany misy le antsoina hoe tanamaina amin'ny monde spirituel, misy an'izany tagnamaigny, maigny tagnany io, izy salama tsara hitanao mandeha amin'ny lalan'igny, fa i tagnan'igny tagnamaina, zay zavatra kasiny tonga dia maigny. Ohatra izy zany zao saignao mivarotra amina labotiky, i labotiky tsy afaka firy mois io mihidy io, satria le olo tonga io mihitsy manana tagnamaigny. Amin'ny teny frantsay dia hoe mincesse, tagnamaigny. Io tagnamaigna io tompoko enoy tsara fa tagnana mpitondra fahafatesa, zay le esprit miasa amin'ny tagnamaigna, mpitondra fahafatesa, maty daholo raha jiaby ataony. Mampiasa vola izy maty vola, zay raha kasiny misy problème daholo, afaka asa fogna izy, tsy firy mois izy dia fa miala miasa, tsy mba mahita fity izy, voilikilika fogna izy amin'ny setra isan-karazany. Matetika izy ty dia azo avy tamina famosavia, nisy namosavy, dia ho atsika mitaiza kely raha maso tsara zanakanao, fa matetika ny mpamosavy dia amin'ny tagnany iny mody milaloha zazy dia variagnana mahindala zaza la ngy vavy manao tsy midola zaza ngy vavy mandodotry, faites attention angy vavy. Ary ny olo mpamosavy ane mialatsigny tonga dia ataoko mahitsy, ny olo mpamosavy ane olo mariny antegna fo mamosavy antegna, tsisy hoe olo lavitra be zany, ireo ihany no nampiasain'ny devoly efa tragny am-piandohana. Jovy namitaka ny evy voalohany le mena rana jardin raiky taminazy teo ihany, izinao izy zao maha olo namono any Abela hikaina zay raha lahany ihany.
Izy moa ny olo namarotra ny Josefa lasa andevo tagny Egypte, c'est son propre frère. Izy koa moa ny olo namadika ny Jesosy. I Jodasy narivo azy teo ihany. Tsy fantako amizay hoe Izovy amizay ndraiky olo marivorivo anao. Zany mahatonga anahy tonga dia mahitsy be zavatra teneniko hoe aza mba maro namana. Maro olo fantatra fa tsy maro namana. Ary aza megnatra mihitsy rehefa misy zavatra tsy mandresindresy lahatra tonga dia ialao. Fa tsy mbola mibodika ke foana nefa fandresendahatranao fa tsisy akao. Ao ve? Io sentimentsika tsy voafehitsika io, atsika ihany vorireny izy io. Zareo moko mbola fianakavinay, zareo moka ny raha vao maty araiky dia raiky ambany. Tsisy idirany zegny ambony sy ambany, fa ialao rehefa raha tsy mandresy lahatra. Dia tadidio koa fa ny tokantragnonao tsy tragno fandehandehanan'olo isan'andro. Raha vao olo araiky zany akofagna isan'andro mba fa mametra fagnontaniana, ino foa moa tegna ataonao aminay to isan'andro? Ya, andehana aminay isan'andro moa nama fagnontaniako tenao. Za tsy megnatra amin'izany ka, tragnoko eo. Afa moka anao olo tsy nahazo leso. Afa anao tsara mba nampitandremigny, fa anao fa mahazo fampianarana karan'izany, mbola zay te hiditra andragnonareo miditra sasany vakagny tonga dia ambony fandria. Belan'izany tonga dia mampipoaka vilagny, mba raha tsy haiko raha tsabonareo tao ya. Za taotaonao aminahy. Misy ohatran'izany, dia igny dia raha jiabinanjy dia akelakely amin'ny aromary. Fenaka aromary anahy ty, nividina noviagna to. Dia tsy hainao Izovy araka izy magnano raha. Da anao amin'igny raha vao sentiment be foana dia tratrany. Fa vao miditra izy ambavahady, heriny ake malao an-tegna, azafady ino modianao? Taloha igny 2022 zao, igny an-tegna zao 2023. Nisy lalagna vaovao andeha koa tsy sahanao le joro dia teneny hoe misy lalagna vaovao na avoaka ny ramoseko. Fa ato an-tragno manomboka zao tsy n'importe qui miditra ato. Azafady arao gna. Azonao rô izy. Fa tsy zegny olo te hiditra amin'ny fiainanao dia miditra daholo. Tainy Jesosy anenao. Afaka anao niany. Amen. Misy zany io tagna maigna io. Dia misy koa le tagna raiky faharoa tagnam-potsy. Misy an'izany monde spirituel tagnam-potsy. Izy jerevanao ka raha ohatran'ny tagna normal, fa raha jerevan'le olo mahita an'io tonga dia fotsy be le tagnany. Zany zany tsy ho hitanao hoe vao jerevanao tagnanao dia jerevanao raha tsy manana an'le fahasoavana afaka mahita ianao, tsy mahita an'izany. Fa ny olona manana fahasoavana afaka ampahitan'Andriamanitra zavatra dia mahita io misy tagna maigna, io misy tagnam-potsy. Ity zany dia tegna ninina raha miagna olo manana tagnam-potsy, tsisy tavela aminazy zany. Amin'ny teny frantsay hoe incapable de retenir de bonnes choses. Incapable de retenir de bonnes choses. Tsy afaka mba miagna raha tsara izy. Na amianao raha farany liksa, ampidirinao mipetraka amina tragno liksa be n'olo tagnam-potsy, tsisy herinandro robaka tragno. Boriboriko karaha ananjy koa. Ny olo manana tagnam-potsy zany dia misintona ny zavatra hitovy aminazy. Azonareo? Amenao tôbily liksa be tsisy ny semaine nefa misy kongonga koa. Misy kongomantsy. Amenao akanjo liksa be tsisy firy jour dia fa boraboratiky. Tagnam-potsy. Fa ho ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Miala tsy manam-pahefana aminao zany fanahy zany. Zay zany ny asan'io tagnam-potsy io. Incapable de retenir de bonnes choses. Possible zany izy mahazo vola be fa tsy hainy mitantagna anazy lany fo. N'olo tagnam-potsy zany vao meny vadiny vola, tsisy herinandro fa tsy hitanao tany ambany vola io. Ary masiaka izy koa fagnontaniana vola, nagnano akory volantsika? Zay gny tena tsy tiako ino fagnanambadianana anahy? Agnarako amin'ny tragno toka ato, piasanao doko zay. Tagnam-potsy ianao fa tsy piasa. Atao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Amen. Afaka anao niany, aiza mbo anao tsy ho afaka? Ia, anao ko mandeha taketo, afaka anao niany.
zay mijery nyity vidéo ty koa afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ya, naiza regnesanao an'izany feo zany afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misy ndraiky koa le tagnan-tombaka. Misy zany tagnan-tombaka. Na le antsonga amin'ny teny baiko hoe main trouée. Karaha tami regny zany ny tagnany raha jerivanao amin'ny tontolo ara-panahy mangarakaraka. Karaha le grillage ataon'olo fifry. Ya, mangarakaraka main trouée. Zany zay tonga eo zany mamantagna. Zay tonga eo mamantagna. Tsisy raha mba tavela. Raha agnontanianao ny izy vola niditra tamin'ny lettre janvier verina moramora. Fiainany tsy miova, na kapa aby tsy vavidiny. Randragna tsy vagnamboatra. Sakafo hoaniny tsy zarizary, tsy hoe mandeha aizy vola io. Satria le tagnana main trouée. Engany mba ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Oza hoe afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Zay tonga eo zany dia manjavo. Mitovy amina pasoara. Misy raha tonga fa tsy mijanona. Dia misy ndraiky karazana tagnana io miloko. Izy zany ohatran'ny hoe jerevanao karaha fa misy lokony. Ka ao amin'ny tontolo ara-panahy dia misy loko maro ny tagnan'olombelona. Amin'ny monde spirituel zany. I tagnanao io karaha hitanao hoe tsy haiko ino lokonao io fa misy heviny maro be. Misy izy io efa nazavaiko teto ihany nisy fotoana zany nampianatra resaka délivrance igny makasika an'ilay hoe main rouge, tagna mena. Mena karaha raha i tagnany, main rouge. Matetiky zany raha vao rouge le couleur hita am'le tagnany, engany mba ahazo an'izay fahasoavana zany anao anomboka hitanao après an'ity fampianarana ty. Satria possible anao matory amin'ny alina mahita tagnan'olo araiky zay indesinao ambavaka mena be tagnany ohatra tamina nofy. Dia raha vao mena zany tagnany io dia tagnana misy raha. Ka tsy possible mihitsy igny olo igny voata. Anao tsy mahalala fa nasiny divoly zavatra ao. Ary mety hoe nilotoviny divoly tamin'ny rano tagnanao. Dia zay ataonao tsy mety daholo. Dia io zany matetiky ny olo avy nagnala zaza, na namono olo, na nampagniraka olo nagnala zaza, na nagnome vola olo nagnala zaza, amin'ny tagnany igny mena. Zay le marque hita amin'ny tontolo ara-panahy. Asy zovy avy nagnan'izay, hitany olo mariny anao azy mivola fa za foagna izy. Mena sakarakory hoe, hitany izy. Ya. Dia misy ndraiky koa i couleur-na tagnana io fa noir. Noir mainty. Igny zany matetiky misy fanany fahafatesana le olo. Na izy mpamon'olo, na izy possible ho faty. Misy namosavo zany izy ho faty, dia raha jerevanao ny tagnana igny mainty. Azontsika ve zany Ya. Dia misy couleur-na tagnan'olo sasany jaune. Igny jaune igny zany matetiky ny tagnana misy couleur jaune dia magnambara fa olona manana faiblesse. Na izy olo mampirafy, na izy olo misingy, na izy olo mangalatra, na izy olo manana faiblesse. Anjaranao zany détaillé hoe inona le faiblesse. Mety izy zany raha vao mahita sexe opposé aminazy dia tsy matohitra izy fa tsy maintsy tafantsinika fo. Izy zany le madame le oui daholo zegny raha jiaby akeo. Femme facile. Il n'arrive pas à te dire non. Regny zany faiblesse raha vao tagnana mavo. Mora tafalatsaka agnaty fahotagna zany. Zay ngamba mahavabaiko anazy. Mora tafalatsaka agnaty fahotagna. Io zany matetika ny olona mpanao délivrance. Anao zany regny, anao raha mba magnaraka an'iregny scène international regny raha vao mpanomboka Andriamanitra goavana magnano délivrance dia sainy sokafiny karahan'izao tagnany. Dia amin'igny any izy no magnano karazana délivrance zay ataony.
satria misy raha hitany amin'igny, dia amin'igny izy mandroaka an'le fanahy, amin'igny izy magnapotika le asan'ny démonia hoe inona le fanahy mamatotra an'le olona. Masazonareo le izy ya avy eo tsika hivavaka manokana ny tagnanao fa zameka aby anao satria misy sasany karaha fa mizahazaha ananjy karakory marigny izy to ya jaune hasaka zay izy mazava tsara be lo tagnankasaka. Misy moko le anankiray ndray orange anao zany vao jerevanao le tagnan'leo tonga dia misy couleur orange. Dia matetika raha vao zay no mitranga amina tagnana resako eto so dia misy magniditra resaka hafa ndraiky. Dia matetika izy igny dia olona vognagna ny ratsy, olon-dratsy tsy maigna mivadiky raha vao igny zany no hitagny ny tagnana igny. Io zavatra resako io tsy hitanao avec une œil nu hoe amina maso, fa hita io au monde spirituel. Aloha dia hazava tsara le lesson au monde spirituel, fa tsy hoe rehefa mahita raha orange ndraiky anao orange ya, tsy rehefa mahita raha noir ndraiky anao tsy zany, tsy hoe rehefa tous couleur dia hoe zay, fa au monde spirituel raha vao mijery ny tagnan'olona anao dia raha vao ireo ny zavatra hita dia ireto zavatra azavaiko reto no ambadika le izy awa ya. Zany hoe ireto karazan'olo reto zany raha mititeboka raiky orange ty tsy maha-contrôle ny tegnany izy fa tiagnano ratsy olona fo. Ary vao maheno izy olona raiky nividy moto dia fa vignitra izy, vao maheno izy olona andeha hanambady dia fa soregna izy, vao maregna izy olona niteraka dia fa tsy azoazony ny aigny, vao regny anao nahazo vola dia fa tsy volagnany. Satria izy zany misy fanahy ao anatiny ao, ny tompony anafaka anao amin'izany fanahy maloto zany. Alléluia. Dia misy ndray le tagnantapaka main coupé, izy jerevanao amin'ny tontolo aranofo dia mbola io ny tagnany, fa amin'ny tontolo aram-panahy izy efa tsisy tagnany. Ka io tsy fahombiazana amina fiainana io zany revana tsy raha mandehandeha ho azy io, tsy hoe ianao raha tsy vintana, fa possible tagny aminanao vao teraka, tamin'ny anao mbola gombavy, tamin'ny anao gonda, tsy haiko tamin'ny anao nianatra, tsy haiko tamin'ny anao taiza, nisy namely anao tao fa anao tsy mahafantatra. Dia ny zavatra mampalahelo anefa ho za fa ny olo tratrana famosaviana ny ankabeazana tsy tia magnitsika eglizy, indrindra raha vao eglizy magnano délivrance, mavesatra be izy andraiky eo, nefa n'izy jerevany agny amin'ny tokantrano misy anazy agny misy raha mavesatra, misy raha tsy mety tafavoaka, ataony raha raiky ohatrany tsy mety, fa zany hoe le andeha am-piangonana tompoko ao problème be aminazy. Tsy anao loatra tsy te andeha am-piangonana io, fa io fanahy io manave koragna zany. Misy ane olona resy lahatra andeha hivavaka fa zany reo dia tsy hainao mandeha an-tany hafa izy libre be, misy raha vonjegna izy mavita mandeha agny na jusqu'à mifiry alina, fa vao resaka andeha am-piangonana dia tsy hainao mihitsy fa ohatrany tafavily an-tany hafa fo, misy problème fo. Ny sasany ake fo ndraiky tsisy frais, fa raha andeha amin'ny tany hafa izy misy frais. Tompony agnome frais-nao eky manomboka ny any. Ny zavatra mila ataonao voalohany zany raha vao ireo no mitranga dia mila mibebaka ianao, so dia fa maro ny raha tsy manantsiny efa nalatsika anao, mila mibebaka. Igny dolo raha mety efa nataonao tamin'ny tagnanao, za tsy hoe tampagniraka anao agnamelo tegna, fa mba tsarovy so dia efa nisy raha tsy nanjary nataonao tamin'ny tagnanao io. Igny dolo raha nataon'izy io nanomboka janvier zay, sasany akeny letra janvier fa maro raha efa ny tagnany io tompony mindra fo amin'ny tagnanao io. Dia avy eo azadigno ny miady agnaty vavaka, indrindra raha azonao ampagnaragna fifadikanana sy fifadikanana mihitsy, fa matetika tsy fantanao fa avy amin'ny tagnanao io ny problème. Avy regny jerevana ny vidéotsika rehefa tonga agny an-tragno anao, avy amin'io ny olany. Dia rehefa vitanao zay mila ravagna ny zavatra rehetrarehetra mety ho fantanao hoe nahatonga le izy, mila délivrance zany. Zany angely natonga nanampianatra antsika foagna tamin'ny mois de décembre hoe rehefa tonga ho an'ny taombo vao alefa mba manangana altara ho an'ny taogna io. Tsy azonareo zany mba nananjavanjanynareo à chaque fois misy zavatra vaovao, ohatra anao zany zao hagnano mariage manangana altarana mariage,
satria possible nisy mariage dia jerevanao amizay zay rehetra tegnany mariage aminareo manana problème satria misy altara mila ravanao ary misy altara mila atsangana rehefa tonga ny nouvelle année ohatran'izao andana mba magnatony mpanompon'Andriamanitra dia manangana altara fa nangalana altara zany tsy vola dimanjato satria possible iolona mosavy anao hitako mety aomby mihitsy ny voniny mety nagnatitra vola magnetsinetsiny maro izy tamina mpimasy mba andeha andravagnanao foagna fa anao tsy tonga saina tonga ampiangonana anao ariary zato mba foinao latsika keto raisa Jesosy fanatitra ankasitrahana izy koa nisy anjely ny volagna dia ozy ankasitrahana anao nino ozy fa raha izy tsy mivola azy dalo izy fa izy mafoy fa izy koa amin'ny asan'Andriamanitra tsy mafoy rehefa anangana altara zany mila tonga saigna alohanao hoe za marina ka tegna hitako fiainako karohatrany tsy milamina allo za ty mba andeha hagnano raha mba karanjao am Jesosy satria iôly possible za teto nisy tonga nivavaka ho an'olona nataon'olona agnaty vilagny sary ananjy za mivavaka mampikipy maso igny manana l'esprit supérieur no mivavaka ho anao dia taraiky eo anao zany ane revagna mahatonga an'iregny olona mivavaka fa tsisy raha miova amin'ny fiainany satria namosavin'olo izy efa namosavy mamany nisy raha zay ngony nataony tagnaty tavoangy agnaran'ny mamany nasena mpimasy hoe tsy mpazo an-dranomasy ka raha tsy mierigny zany tavoangy igny mierigny an-tanety aty tsy mierigny mihitsy saignany mamany mety retonge raha tsy ampagnano olo karan'izany ka raha tsy olo manana l'esprit supérieur mivavaka ho an'izay karazan'olo zay dia ho lasa adala mandrakizay le olo asazonareo raha volaniko zany izy zany mety misy miteny maka dedaka loatra ry pasteur David dedaka raha fantane tsy hainao matoa za afaka miteny anao raha marobe zany ao no mba fahasoavagna nomeny Jesosy anahy ary efa nividiny Jesosy Kristy tamin'ny rano za matotsika mba eken'ny tompo mitarika zavatra ohatran'izao ataotsika zao misy raha napetraka Andriamanitra agnatinay ao ka mba mangala moramora ihany ny mifankahalana sy ny tsy fitiavana ndrendrenao diso adversaire olo tsy manana problème aminao aby adivanao iny Jesosy anenareo mila nizany revagna amina fiaina anangana tragno anao mila magnano altara amin'ny tragno eo fa nampianariko anareo zany satria tsy toeragna rehetrarehetra magneky anorenanao zany zay melony nanangana fiangonana teto Tamatavy dia nanangana altara ary tamin'izay tadidiko tsara nentiko ny madamako sy ny mpiara nisy zavatra natao tsy mahombomby fahatany ny olo raha tsisy zavatra nataony inona ry ny sehatra tianao aombiazana mila misy zavatra ataonao dia efa toroko anao izy androany manaova délivrance rehefa vita le délivrance manangana altara ny olona andeha namosavy anao namoroka anao tagny ampimasy tsy vavabe fogna ndesiny tagny hoe mahirazana botsengizy mahirazana botsengizy ko na ndraika botsengizy tsy ho faty amin'ny taognotaona tsy zany nataony fa nitondrasany vola possible nitondrasany ondry possible nisy zavatra nalatsany rata agny anao nefa tonga ty saika angataka petra tagna ny sasany ara moa dia mirigna olo mihitsy saika mangataka vavaka hely nenao maventy tsy mafaka ananjy ko mangataka vavaka aminahy fa azy magnano anjaigny la teo vavaka helinao nino hely ka tsy hitanao tandragnonao ta vavaka tsisy hely zany rehefa tsy hainao mivolagna anao dia volagny fogna angata bavaka hoe fa tsy hoe angataka vavaka hely za helinao nino izy hely ka tsisy aminare hely reo tsy vitanao tonga amin'ny tompony izy anio zany volaniko izy ko olo tsy mahazony raha keto fa mila ampidiriny campenaly marina nay zany fa dia raha magaganaro atsika keto maharegny toroteny be magnano zany mbola mivaralila fo sasany ary izy magnanitsy alan'le tratranay tratrako mbola le kosary moko naritanarena toroteny magnano zany izy amin'ny olo mikirakira mba tsy hanondroko olo iroka aho masamakitra ambony eto
Maregny fampianarana fa raha hanony rô zalahy tsisy raha manjary. Tsy haiko ino zany raha agnanovagna olo magnan'igny, atao délivrance amina fer ao. Fer courant. Ta igny Jesosy anenao. Zay le izy. Dia manomboka zao mianara amin'izay rehefa vitanao zay délivrance tsofi rano amin'izay tagnanao igny. Tsofogny rano amin'ny anarany tsofintegna amin'ny anarany Jesosy andray vola be tagnana to. Avita raha maventy tagnana to. Rava ny tagnam-potsy, tagna mahintiny. Zay raha jiaby nikoragny pasteur rava. Anao moko zao tsy azonao olo dolo zao raha nitantaraiky totrina ambanao tsy mandray noty. Anao. Tsisy raha zonono mbaki tagna magnino izy dia tagna magnino. Firegny gn'olonao io. Jesosy mba regnin'olo tsy tiako. Mila mba manao fanatitra. Rehefa avy atao délivrance aza magneky magnano amen na fomba magnanova fanatitra. Satria possible nidiry ny fanahy ratsy natao délivrance igny nisy fanatitra tamin'ny sampy. Zay le hoe altar contre altar. Cérémonie contre cérémonie. Amen. Dia rehefa tonga any an-tragno mangala rano dia amasino le rano, mangala sira amasino le sira. Dia teneninao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany foana ny fanahy ratsy zay niasa tamin'ity tagnako ty. Dia ahidinao agnaty vera amin'izay dia sasanao tagnanao. Izy koa mazoto anao safoanao lasty. Koa tsy digninao androanao mihitsy. Tsy ampy tsara le amen. Alléluia. Amen. Amen. Zay le izy revagna. Ka dia ho tahiny tompo aniny asan'ny tagnanao. Ampahirezy kely ny akaikinao afaka hoe zay rahatry nagnarakaraka tagnanao iny ano hoe. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hitsangana hivavaka. Amen. Vognona ianao fa hisy délivrance ho anao eto androany. Vognona ianao fa hisy hery hamangy ny fiainanao androany. Vognona ianao fa hisy fagnovana tantara androany. Ary ho hisy karazana fitahina amin'izay hirotsaka isan'andro. Tsy manampetra ho avy ao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako alohanao hivavaka hifona amin'Andriamanitra. Ninona zavatra nataony tagnanao hifonao amin'Andriamanitra. Tegna teneny mihitsy Jesosy eo. Ireo zavatra tsy nety nataony ty tagnako ty hoe hibebahako aminao avokoa. Nataiza hoe efa nandehanany ty tagnana ty hifonako aminao zany. Androany iza Jesosy eo mangataka famelan-kelo ka. Reko hoe ny afatra, reko ny lesona. Mamindrafo amiko e Jesosy. Tiako mba ataonao ambony tsara ny tagnanao dia sady hivavaka ianao. Samy mba mivavaka amin'ny fony, mifona. Roma mama sendo la bosha. Kriza kadai boboshindo la boshe. Kriza kamala bosha mopura boshe. Gezkendele boshe kedege bosha para bamando la boshe. Tsy mba intéressant aminao ve zao fotoana zao e? Tsy mba mety aminao ve androany mba hivavaka manokana ho an'igny tagnanao igny? Tsy mba sitrako ve raha mba ho afahany tompo ianao androany? Manana anjara fanafahana ianao rahalahy. Manana anjara fanafahana ianao ranabavy. Mba mba samby hifona ho amin'izay rehetra nataon'ny tagnantsika. Mba samby hifona ny amin'izay mety ho zavatra mety nataon'ny olona. Fa androany ho afahana ianao. Ho afahana ianao. Ho afahana ianao. Ho afahana ianao. Tompo mifona ho an'ireto zanako reto. Mifona Jesosy ho an'ireto zanako sisa izy Jesosy tonga teto amin'ny toerany ty androany. Oka mba ho hisy famelan-kelo. Oka mba ho hisy misy hery avy any an-danitra androany anafaka. Mangataka Jesosy eo mba hirotsaka eto ny afony délivrance, afony fanafahana, afony fanafahana. Tavy ambony tsara ny tagnanao. Tavy ambony tsara ny tagnanao. Tavy ambony tsara ny tagnantsika rehetra mihitsy. Raha tsy mampanenao tavy ambony ny tagnanao. Fa hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy miantso fanafahana amin'izao hariva izao. Mandray ny hery sy fahefana. Mantoka andreo karazana fana ratsy ny asa tamin'ny tagnana io. Zao dia zao mipiala amin'ny tagnanao iny asan'ny demônia. Piala amin'ny tagnanao iny famosaviana. Piala. Raha mandriana zany feoko zany nao satana vainao. Piala io fana ratsy io. Amin'ny anaran'i Jesosy miala.
may reo fanaratsy miasa ny amin'ny tananao manisa telo dia manjavony eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ray, roa, telo. Raisy ny fanafahana, raisy ny fanafahana, raisy ny fanafahana, raisy ny fanafahana amin'ny tananao iny. Afaka ianao, afaka ianao, afaka ianao. May fanahy io. Aleva zay miala ny fanaratsy, miala ny fanaratsy, tsy mahazo mamaritra ny tanany intsony. Aleva voaka, aleva va miakatra avy anaty kibo any dia miala. Lalana ray ny diranao tao fa lalana fito ny voanao. Amin'ny toeriva ity manafaka ny tanan'olona rehetra izay mandeha an'ity foko ty manafaka ny tanan'olona rehetra amin'ity salina ty androany. Eny hatramin'ireo izay manaraka ny direkta, raisy ny fanafahana, raisy ny fanafahana, raisy ny fanafahana. Ao anatin'ny 3 secondes mandidy anao Satana hiala amin'ny vatany eo. Ao anatin'ny 3 secondes amin'ny anaran'i Jesosy. Ray, roa, telo. Raisy ny fanafahana, raisy ny délivrance, délivrance du feu, délivrance du feu, délivrance du feu. May reo fanareo doloko am'izay reo fanareo. Ampy zay nampahorinao ny vatany eo, ampy zay nampahorinao ny vehivavy io. Miala ny anatin'ny kibo reny ianao, zao dia zao mivany amin'ny tranonjaza any, miala ny anatin'ny lalan-draha. Aleva va ianao Satana, va ianao mandeha ianao fanafahana. Anareo tampovoany eto rehetrarehetra, raisy ny fanafahana. Anareo rehetra tian'ny lona ty, raisy ny fanafahana. Raisy. Samy mandray. Anao zay manaraka ny direkta, raisy ny fanafahana. Raisy. May fanahy io. Tsy mahazo mipetaka ny vatanao tsony. Mandidy ny fanaratsy fanahy mitondra fantrana, fanahy mitondra blocage amin'ny tokantrano, fanahy manaka anao tsy mety miteraka. Alefa va zay alefa tole hoe tole ny ekipa anao Satana. Miala amin'ny vatany ianao androany, miala ny amin'ny arabolany ianao, miala ny amin'ny tokantrano ianao, miala ny amin'ny fianarana, miala ny amin'ny mariage. Reo fanahy manotra mariage rehetra va. L'esprit de célibat, sors toi tout de suite, sors-toi. Aleva. Inina fanany famosavina zay niasa tamin'ny tananao, tamin'ny tanan'ny vadinao, tamin'ny tanan'ny zanakao. Rava zany androany, rava zany fanahy zany. Mandidy ny fanahy io hiala ao anatinao. Miala ianao Satana, zao dia zao ianao va. Reo fanahy manakana ny asan'ny tananao, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Shomaparakabosha klezokindagabaye miparamoshekendelebosha. Atao ambony tsara ny tananao, sanao tambony tsara ny tananao. Eto miandro ny fanafahana loany, manafaka anao ny tompo. Miantso ny rano Jesosy hanadio ny tananao, miantso famelan-keloka ao amin'ny tananao io ary manomboka aloha ny tsofoko rano avokatra amin'izay ny tananao, ho feny fiainana amin'izay ny tananao, ho lalam-pikoriana ny fitahina ny tananao, voataza hita atao ny tananao, ho ambinina ne ny tananao iny, ho ampiasain'Andriamanitra ny tananao iny. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izao sisa zao aza manota itsony, samy mivavaka amin'ny sotran'Andriamanitra. Sotra tompo, sotra fahafaka zay, sotra fanandresy zay, sotra ny mifanafanao ny vahoakanao, sotra ny mifitahinao ny tsiraray avy, sotra ny mifanatrehanao Jesosy, sotra ny amin'ny herinao mahagaga zay miasa eto amin'ny toerana ity. Misotra mankasitraka dada malala. Sotra ny koa ny amin'ireo zay manaraka ny en direct Jesosy, afaka izy amin'izao fotoana izao, mandresy izy amin'izao fotoana izao, miova ny fiainany amin'izao fotoana izao, miova ny tantara sy ny hoaviny, ary miverina milony ny destinénao, miverina milony ny anjara voatendrinao. Zay nangalary ny devolety didiko averina ny alina ity, averina ny fiainanao zao, hiatsara ny fiainanao, hovanina amin'izao zay rehetra atao amin'ny tananao,
ho ambinina ny ianao amin'ny anarany Jesosy. Asio teatanana mahafoany Jesosy. Mahazo toerana ianao. Dia zao mba afatra ho antsika rehetrarehetra azo adino manaova altarany amin'ny fiainanao. Indrindra amin'ity taona 2023 ty. Za tsy andeha hiteny hoe inona ny tokony ataonao fa mivavaha amin'ny Jesosy. Dia zaho hoe Jesosy voninanao altara ny amin'ity taona vaovao diaviko ty. Dia zay rehetra ataonao manomboka androany anao fanatitra aloha zay efa manao an'ilay izy. Manangana altara, mangata vavaka, mangata tsodrano amin'ny ray aman-dreny ara-panahy. Tsy resaka fitiavam-boly zany sao dia verinao ndray hoe tsisitsisy vola ndraiky pastery io. Dia mba nahitahanao fa ataovy zay mba hatsara fiainanao, ataovy zay mba amoakanao mpandresy, ataovy zay mba ankatoavanao tenin'Andriamanitra. Na andre teny ianao teo aza-pandalovina aketo dia avoaka aketo fandana manao pratika. Naiza misy ianao ro zay manaraka antsika ny direkta rehetrarehetra ampahireziko mba hiditra amin'izany zavatra zany. Manangana altara. Fa nazavaiko anao teo fomba fananganana altara. Tanao hainao nananganan'olo altara ianao tagny amin'ny sampy. Possible zany nisy namosavy tokantragnonao io, misy namosavy io fiainanao io, dia namonoan'jareo zavatra anao tagny amin'ny sampy tagny, nagnateran'jareo fanatitra tagny amin'ny sampy tagny. Dia rehefa vita ny délivrance an'igny satria nandravana igny altara igny, manangana raiky ndraiky anao amin'ny fiainanao. Amen. Aza manao zavatra magnala baraka ny Andriamanitra. Tsy amen na tsy alleluia foagna atao fa anaovana fanatitra. Zay ny atao hoe manangana altara, mitondra fanatitra ho an'i Jehovah. Amen. Tompony hitahinao engany mba hilamina amin'izay ny fiainanao. Ary aoka mba ho mpankatony teny ianao. Alleluia. Tahin'Andriamanitra daholo tsika mahomby azy. Zay no hoe lafa anomana fanatritsika, raisina am-pelantagnanao zay mba fanatitra mandresy lahatra anao, zay nomaninao avy any an-tokantrano, zay fantatro fa mahasoa sy hitahin'Andriamanitra anao. Asa natao milanitra fa hivavakitsika. Tompo ankehitriny zay dia manolotra nreto fanatitra reto indray. Raisy tompony fanatitra zay, ankasitrony famafazana zay ataonay. Aoka tompony tagnanao mahery zay tsy hoy famavonjy mba hitany tsiraray avy. Ampandresy ny